Iverenantsika kosa ny tontolon'ny fanabeazana totosan'ny fanaovana ny mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ireo mpiara-miombonantoka samihafa entina porisihana ireo mpianatra ireo tanora mba holiana amin'ny taranja siantifika no anton'izao fiara-miasa izao ho an'ireto mpianatra ireto ny sy ny fiara-miasa ity satria dia mampitombo ny ambaindainy eo amin'ny fahaizany mifeny informatika ny tahaka izao. Tsy nahasatrika ny vehivavy mpianatra ny taranja siantifika manomboka eo amin'ny lycée no hita miaina ny vehivavy manao ny sokady siantifika entina porisihana ny tanora vehivavy hifantoka amin'ireo taranja ireo no tanjony tetikasa fanampiana ny vehivavy mpianatra anaraka ny taranja siantifika izay raha ny fikambanana VMLF Analamanga ny entraide pour le développement durable ny UNESCO miaraka amin'ny ministère ny fanabeazam-pirenena. Tena matériel informatique, ordinateur portable, ni lycée anakiroa miaraka amin'ny vidéoprojecteur miaraka amin'ny connexion internet dia manome formation ireo mpampianatra rehetra ireo mpampianatra scientifique any amin'ny lycée dia avy eo zareo no créer club scientifique au niveau du lycée dia manana manokatra page Facebook ihany koa zay ahafahanay mifampizara entre les clubs anakiroa sy zahay mpiatsehatra amin'ilay tetikasa. Fanaovatsy ny fifanaraha-piara-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka amin'ny fampianarana valo nataon'ny ministèran'ny fanabeazam-pirenena ny GSSDM ny Léance Club Iloasina ny Focus Développement Association Blessing Covenant Enterprise ONG Intir fikambanana fifanampiana malagasy Secours Populaire Français ny École Normale Supérieure ny UNESCO no samy nanao fahavononana androany sy mba hanohana ny fampivoarana ny fanabeazana. Zava-dehibe ao anatin'izay dia ny voalohany ny foto-kevitra ny fisokafan'ny ministera sy ny sekoly rehetra manerana kosa ny fiara-miasa ho an'ireo rehetra manana fikasana ny fifanampiana sy ny fihezana hatsarana fanabeazam-pirenena. Ny faharoa dia maritereny fa vonona isika rehetra ny fametana jerevana ny tombontsoan'ireo mpianatra. Mahatratra enina tapitrisa amin'izao fotoan'izao ny isan'ny mpianatra fiandraikentan'ny ministèran'ny fanabeazam-pirenena ary miparitaka amin'ny sekoly misy 3 alina manirana amin'ny nosy.